Ampifaliana indray ry havana no iarahana aminao amin'ity alady mazaina ity fiadanan'ny tompo ho aminao tsirairay avy izao manaraka izao fandahazana izao manambara aminao tompo amin'ity androany ity dia asaina ianao iaraka hiomina aminay hatramin'ny farany. Manamasina ny tenany ny pino no hevitra iombonantsika sy raha antsika miaina indray izany ry havana amin'ity volana aogositra ity. Anio alahady fa 2 aogositra 2024 alahadin'ny martiora tarihin'ny komity fanorenana ny tsangambatin'ny martiora Foibe. Eo manantsika ry havana ny salamo 7:30 arak'izay hita ao amin'ny fandarana. Salamo 7:30 ny andeniny 12 ka hatramin'ny 12. Salamo 7:30 ny andeniny 12 ka hatramin'ny 12. Ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Amen. Andeha hitsangana isika ny voninahitra ny tompo. Iombona amin'ny mpanao salamo isika ka hidiran'ny tompo manao hoe sambatra ny firenena sy manana ny Jehovah Andriamanitra dia olona fifiliany Dantra ny sotoan'i Jehovah, mijery zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonena ny fijereny olona rehetra ambony tany, dia izy mpanomana ny fony izy rehetra, sy mamantatra ny asany rehetra. Tsy misy fantaka mifahozony amanao miaramila, ny olona rehetra tsy fahozony amenyhely, ny soavaly azo kitina famesy
Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, ianao ilay Andriamanitra mandrakizay. Andriamanitra velona ary tompon'ny tantaran'izao rehetra izao ianao, nitaridalana ny mpanomponao fahiny ka naniraka azy ireny mba hanambara asa sy vaovao mahafaly amin'ny anaranao. Anisan'ireny ireo mpitarika teo amin'ny zanak'Israely, ny mpisorona sy ny mpanjaka ary ny mpaminany. Tamin'ny farany no nanehoanao ny voninahitra sy ny fahatsaranao, ny fanaperany ny fitiavanao Andriamanitra ka nanomezanao an Jesosy Kristy mba ho tompo sy mpamonjy anay. Nanambara ny asa sy ny vaovao mahafaly koa izy, kanefa teo anoloany etraketraky ny fiainanay zanak'olombelona, dia tonga teo amin'ny faratampony fijaliana koa ny zanakao Andriamanitra, nandalo ny fahafatesana kanefa kosa nitsangana ho velona nandresy izao rehetra izao. Soranay ianao Jesosy Kristy Tompo, lay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, lay tompon'ny tompo. Ianao no naniraka ny fiangonana ahafahana mijoro tena vavolombelona mahatoky koa hatramin'ny fahafatesana. Ary dia mbola tafavoreto izay ankehitriny, miaraka mankalaza anao, manome voninahitra anao Andriamanitra amin'ity fotoana anio ity. Tsaronay sy tsapanay tokoa reny asa mahagaga reny, izay nahafahan'ny martioranao nijoro tena vavolombelon'ny finoana, nanambara ny filazantsara ny famonjenao Jesosy Kristy Tompo. Isaoranay ny fisiny teto anivonay, mihevitra ny fiainana izay ka mba tia hanaraka ny finoana izy. Tompo malalo amin'ity anio ity, mba ho hitanay tokoa ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao, ka hisandratra izany voninahitra ao izany Andriamanitra ao. Fa izay fiangonanao koa no mbola najoronao hanao ireny asa ireny. Tompo malalo, ny alolalana anay ny martioranao, fa izay koa ankehitriny vavolombelonao, fanirinay ny hatramin'ny fahafatesana, fa mangataka ny hery avy aminao. Ankehitriny Tompo, raha manao zao fampovavahana zao dia tianay ny anatrehanao feno izany izy, ary mba ho tafalatsaka anatinay ny fanahinao, ka mba ho tsaronay hoe tafahoana aminao zay, mba hanana fahadiovam-po zay fa ny mahadiovam-po no ahitanao. Ary amin'izay rehetra ataonay Andriamanitra Tompo, ho anao rery ny voninahitra, anao koa ny dera sy ny ajary ny sotra mandrakizay, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ny vavahanay toy izany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-banantsika rehetra tafahoana sy tafavory. Tahaka izao no ny fanondram-pon'Andriamanitra nanome fofinaina ho antsika rehetrarehetra. Hoy ny tenin'ny soratra masina amin'ny Koretiana 8:9-10 sy 17, hoentina miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary mifanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia nareo zany. Amen. Mba ho masina eo anatrehan'Andriamanitra ny isika, zany ny fanarian'ny Tompo Andriamantsika ry havana, ary dia tarihiny fiangonana koa mba hatsiaro manokana izany amin'ity volana ity. Dia hoy ny fiangonana manao hoe manamasina ny tenany mpino. Sika olombelona mpanota tsy mahay manamasina ny tenantsika, fa Jesosy Kristy ilay nanome ny fanahy masina ao anatsika kosa no ahafahantsika mijoro amin'izany fahamasinana izany. Dia mba ho vavolombelona eny rehetra eny isika, tahaka ny martiora fahiny ihany koa. Dia ho azo ny voninahitra mandrakizay ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Miarabantsika rehetra ry havana izay voalanina amin'ity anio ity, arabaina isika rehetra nahatratra izao aladina martiora izao. Fotoana anankiray moa zany hanomezantsika voninahitra ny Tompo Andriamanitra, andiniantsika tena manokana koa manoloana ny fijoron'ireny martiora ireny tamin'ny finoana, ka hanarahantsika ny finoany araka ny teny izay voalaza any amin'ny epistily an'ny Hebreo. Manao zao fampovavahana zao ary isika
ka tonga eo amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora ny hira izay efa voalahatra ny deo ataontsika ny andeny voalohany ihany any amin'ny hira faharoambe folo amin'ny ronjato tsangana ny ankizy sy ny tanora. Sika riavana indreny fifalianay ry zoko be fity ianao ilay Jesosy Kristy tompo sy mpanjakanay manana zao fotoana izao izay zandrinao andraisana indray izay afatrao anana ny soratra masina koa mifananao masina ne tompo mba amboatra toerana ao anatin'ny fony tsirairay avy azanay mandray izay tianao ambara aminay zandrikelinao rehetra dia amin'ny anakanao Jesosy no angatanay ny vavaka amen. Maso-mipetraka isika rankizy dia ny ten'Andriamanitra izay hoentsika ametrahana ny afatra ho antsika ry zandry zanaka rehetra ao anivon'ny sekoly lahy dia ny ao amin'ny Luka 2:20 Luka 2:20 ny andininy faharoa ihany ny vakitsika ametrahantsika tantara fohy andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy misy nafenina izay tsy aseho natapana izay tsy fantatra. Izay ny ten'Andriamanitra ry havana entina mampikitrehitra antsika zandry zanaka. Tantara kely anankiray i Kioto sy i Balita zany ao an-trano dia efa fantatry dada sy neniny hoe efa tenenina hoe aza mandainga aza mangala-pihinana fa raha mizatra tiana hohanina dia miteny amin'ny neny na miteny amin'ny dada dia mba homena. Dia satria na dia ataontsika hoe sekoly lahy azy izy dia indraindray adino zany satria avy milalao amin'ny namana ny tokotany any dia tia ampidera hoe izay manana zavatra be tabe ao an-trano dia ny fanaony neniny dia mametraka biscuit ao anaty bocal dia gaga neny isanandro fa ahoana lany foana ity zavatra ity nefa tenenina hoe mba amin'ny arivotsika miara-minana any ity dia satria tsy azo tenenina mihitsy izy roa lahy dia nataony neniny hoe zao arany sy ny teny izy amin'ny fanalain'le bocal dia nasiany biscuit ao anatiny ny ry amin'ny farany ambany ry nasiany taratasy maintimainty dia nitao amban'le alohan'ny taratasy maintimainty io zany dia biscuit nasi mamany tsy mamy fa masira dia napekariny amin'izay isaky ny feno zany le bocal dia asiany mamany taratasy dia mametraka indray izy ohatrany manao gâteau millefeuille reny zany dia apetraka izy io tsy hitan'izy roa lahy ary tsy voamariny mihitsy hoe kainy nytika isaky ny tapitra le etazy anankiray dia misy taratasy anankiray miala zany tokony hoe miala dia asoriny izy roa lahy tsy rarahany mihitsy le izy fa asoriny efa tonga eo amin'le biscuit masira amin'izay zany zao tsika dia nalaina izy roa lahy tsy taitra mihitsy vao nandrapaka tonga dia nangidy be nasira be hoay fa ahoana koa ary zany biscuit masira izany dia niato izy aloha. Dia rehefa avy eo dia tonga ny neniny dia fa ahoana iny reto biscuit miparitaka eto ambony latabatra dia kay neny manao biscuit masira kay dia fa ahoana zay ve malala fa efa laninay le biscuit iray bocal teo dia ozy ny neniny efa hitako mihitsy efa narahako maso foana efa miteny foana isamaraina hoe raha nona mangata dia omena raha te hisotro rano mitenena fa zany eto foana dia maninonareo lahy manao an'izany toetra izany dia fantatrareo zao fa zao ny afantaranareo fa misy farany zavatra rehetra ary tsisy zavatra izay tsy ho aseho izay nataonareo fa hitan'Andriamanitra avokoa ireny. Izay ny tantara fohy entina amintsika rakizy mpianatra sekoly lahy daholo tsika fantatritsika izany hoe manamasina ny tenany mpino isika ny mpino ny Jesosy Kristy efa fantatritsika fa masina ny Andriamanitsika tokony ho masina tahaka izany tsika satria hita ny toe-po toe-panahintsika raha misy mahory mangataha amin'ny dada sy neny fa omeny fa aza miandry
tonga eo amin'la masirasira dia hitenenana hoe efa hity reny a fa isika antsy nahay a nitondra tena dia mbo fantatritsika nefa manan'Andriamanitra tsara isika fa afakitsika riavana. Misaotra Tompo fa afaka nizara ny teninao izay. Tena fantatray tokoa fa manana ray aman-dreny tsara izay mananatra sy manitsy, fa rehefa tsy azo anarana izay dia ianao mananatra amin'ny fombanao dia hitanao ny bitsipitsianay na ao manginy zany na ao miafina atrehanao avokoa ireny dia mananatra ianao dia soa ihany fa mbola masira ny biscuit fa tsy tonga dia mangidy fa Andriamanitra tia ampitodika anay aminao mandrakariva ianao. Voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Ny hira voalahatra no ataontsika dia hitsangana misesy eo mpanompon'Andriamanitra hitaribabaka sy hamaky misesy ny teny avy amin'ny soratra masina. Aorian'izay indray dia ny hira efa voalahatra trano no ataontsika eo am-pitsanganana hitsanantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra eo raha mbola nitantananao sy nimbimbinao ka tody amin'izao tokantranonao zao hidera sy akalaza ary manome voninahitra ny aranao. Mivavaka koa izahay ho an'ny mpanomponao izay hamaky ny teninao sy hitondra ny hafatrao. Aoka ny herin'ny mpananao masina ny rosaka amin'izy ireny ary tsy misy diso izay ambarany fa hoarany sitraponao avokoa. Dia izahay mpanomponao izay miaino dia aoka ane hiainanay isan'andro izany teny izany mba hoarany sitraponao koa. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Amen. Hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Estera. Estera 4 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 17. Estera 4 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 17. Rehefa hita izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nivoaka Hataka nakany amin'ny Mordekay eo an-kalalahana eo an-tanàna, dia ilay eo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka. Dia nambaran'i Mordekay taminy izay rehetra efa nanjoa azy sy ny isan'ny vola izay nokasainy hamana aloha ao an-trano firaketan'ny mpanjaka no ny andringanana ny Jiosy. Ary nomeny azy koa ny kopen'ny lalàna izay nantsona tany Sosana andringanana azy mba aseho amin'ny Estera ampahafantatra azy izany sy andidy azy hiditra ao amin'ny mpanjaka mba hifona aminy sy angataka eo anatrehany ho an'ny fireneny. Ary tonga Hataka ka nanambara ny teny Mordekay tamin'ny Estera.
Fa Estera naniraka ny ataka indray anao amin'ny Mordekay hoe: ny mpanompo ny mpanjaka rehetra sy ny olona isan-tokony eran'ny fanjakana dia samy mahalala fa na iza makeo an'ny mpanjaka eo akianja anatiny na lehilahy na vehivavy nefa tsy nantsoina dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy, afa-tsy izay ho tondroin'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena hahavelona azy. Ary izao anefa dia tsy mbola nantsoina hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay. Dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'i Estera. Ary Mordekay nampitondra valiny ho an'ny Estera hoe: aza manao anakapo afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana. Ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao amin'ny fanjakana. Dia nampitondra valiny ho an'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe: mandehana ary, vorio ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana, ary mifadia ihanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina. Ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa. Ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna aza, koa raha tahiny maty aho dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao arak'izay nandidiny ny Estera azy. Amen. Mbola hotoizantsika famakina ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20 andiny faefatra ka hatramin'ny fahafito. Lioka 2:20 andiny faefatra ka hatramin'ny fahafito. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe: aza matahotra izay mamono ny teny, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahory izay manam-pahefana hanary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny, hoy izao aminareo, matahory azy. Tsy eranambatra va no vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adinoiny ao anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia mivolondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Hofaranana famakiana ny teny ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 9 andiny fahasivy ka hatramin'ny faha 11. Apokalipsy 9 andiny fahasivy ka hatramin'ny faha 11. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahy izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazonina. Ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy amalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomenao akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha. Izy mandra-pahatapitry ny mpanompo, namany sy ny rahalainy izay efa novonoina tahaka azy koa. Amen. Ray masino, manamasinana ihany. La
ry fiangonana malala ao aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay kehitriny sy taloha roa avy ary avy amin'ny fanahy fitsy eo anoloany sy izay fiandrianany ary avy amin'i Jesosy Kristy ilay vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Misaotra ny tompondray isika mahatratra ity alahady faharoa ny volana aogositra ity izay mahazatra antsika fiangonana ankalazana ny atao hoe alahadin'ny martiora. Ary amin'ity anio tia dia alahady 12 aogositra nefa ihany koa dia alahady fa 12 manaraka ny trinité izany. Dia misaotra ny tompo noho ny amin'ny komite mifandroana an-tsangambaton'ny martiora Foibe izay mitarika ny fampopavahana manontolo miaraka amintsika fiangonana rahateo izay ara-me voninahitra n'Andriamanitra. Ry hava-malala rehetra ho amin'ny tompo, nampanafaran'ny tompo atsika ny Estera 4, ny 9 ka hatramin'ny 7:10. Izay perikopa efa novakiana tamintsika voalahatra ihany koa moa zany ho amin'ity anio ity. Tsy valaparantsika loatra ny tantaran'i Estera, fa ny fanamariana dia ny etỳ am-pendohana dia ny hoe tantara efa nitranga 7:300 taona talohan'i Jesosy Kristy izao tantara izao. Ary izay fanamariana azosika ambara ihany koa ny amin'ny bokyny Estera dia na tsy milaza mivantana sy manonona ny anaran'Andriamantsika ary izy dia zava-dehibe na tonga izany boky izany ao anatin'ny Baiboly etỳ am-pelatanantsika, indrindra ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fiahin'ny olony na dia tsy hita azy izy. Dia tsaroana fa mitondra ny fiainan'ny olona zany Andriamanitra zany, ary indrindra ny fiainan'ny firenena. Ary raha miteny hoe fiainan'ny firenena dia miara-mino sika fa ny tantaran'ireo martiora teto amin'ny firenentsika dia ireo martiora ny fiangonana no nitondran'ny tompo ny fiainan'ny firenentsika hatramin'izao. Ry havana, izao bokin'ny Estera izao ihany koa, raha ity 7:7 ka hatramin'ny 7:10 perikopa anio ity dia hitantsika fa nangatahany Mordekay Estera mba hanao fanelanelanana ho an'ny jiosy, satria tokoa mantsy nisy taratasy navoaka izay lasa lalàna ao amin'ny toko ao aloha ao manambara fa tsy maintsy ho fongorana ny jiosy ary ho vonoina avokoa izy rehetra. Dia voalaza mihitsy ara ny datin'andro anatanterahana an'izany ao anatin'ny 2 andro monja. Hitantsika ao amin'ny toko 7 ao zany daty izany, 3:10. Karaha nare izany Mordekay izay dadatoan'i Estera rahateo ny taiza azy dia niraisy no adidy ny nampandrehan'i Estera tao an-dapa. Estera rahateo izay fantatsika araka ity boky ity fa lasa vadin'ny mpanjaka izy, ary dia Estera no niangaviany mafy mba hitondra ny fanelanelanana eo amin'ny mpanjaka mba tsy hahatanteraka izany fandringanana ny firenena izany. Satria tokoa mantsy raha nobaboana tany Persia ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia nisy ihany ireo jiosy izay mbola nijanona tany, ary ireo jiosy mbola nijanona tany ireo no voalaza ary nanaovana lalàna mihitsy fa ho fongorana. Raha nanaraka ny tantara teo mantsika dia hitantsika fa tsy ny mpanjaka loatra no nanao izany lalàna izany, fa i Hamana no nanao izany atsokosoko, ary amin'ny mahatandapa azy dia nanao maso be tsy mahita tamin'ny mpanjaka tao izy mba hampanaiky azy hanao sonia izany didy milazaloza izany. Dia nanao tokoa le io ary tsy nahalala akory izay ho vokatry ny sonia nataony, ary izany natonga ny
Mordekay niantso ny Estera zanany mba hanelanelana azy eo amin'ny mpanjaka, mba tsy hanatanterahana izany teti-dratsy izany. Riava-malala rehetra ao amin'ny tompo, manoloana ity loha-hevitry ny fiangonana ity hoe manamasina ny tena ny tompo. Andeha ary sika hevitra ny tenantsika tokoa efa ao anatin'izany fahamasinana izany. Tsy hevitra fotsiny fa tena izay mihitsy efa ao anatin'ny fahamasinana izay nomen'ny tompo antsika isika. Ka ahoana ny afatra omen'ny tompo antsika? Dia izao ry havana, ny fitondran-tena na ny fahaiza-miainantsika pino izay efa no hamasin'ny tompo. Manao ahoana ny fitondran-tenantsika izay efa no hamasin'ny tompo? Manoloana izany tantara voarakitra ato amin'ny bokin'ny Estera izany. Ireto anankiroa reto no fitondran-tena izay takiana amintsika ry havana, na ny fahaiza-miaina ihany koa, mifanaraka amin'ny filazantsara, amin'ny mazanaky ny filazantsara antsika. Kanefa tarafintsika avy amin'izay tantara teo amin'ny Estera izany fitondran-tena izany dia voalohany hoe isika aoka hahiratra tsara amin'ny maha-kristianina antsika isika. Aoka hahiratra tsara amin'ny maha-kristianina antsika isika. Araka nambara teo dia hoe efa nandray ny fanamasinan'ny fanahy isika avy amin'ny tompo. Dia nanahoana izany? Nandray ny fanahy tamin'ny fihetseham-po fotsiny ve isika? Nandray ny fanahy tamin'ny fientanam-po amin'ny maha-olombelona fotsiny ve? Fa moa efa mba nandala sy efa nanitatra ny fahalalana an'Andriamanitra, mba tena hahiratra tsara ny saina, mba tsy ataon'ny olona hoe ny kristianina indrindra ny tery saina, fa ny kristianina aza no mahalala-tsaina indrindra, mahiratra sy mahalala an'io Andriamanitra izay nanamasina azy io. Ary avy amin'izany no aizany mitondra tena sy miaina ny filazantsara noho ny fahalalany n'io Andriamanitra io, satria efa ao aminy ny fanamasinany ny fanahy. Ary izany ry havana no azo tarafina amin'ny Estera sy Mordekay eto, izy mianaka izay atao hoe na dia tao an-dapa aza dia niezaka nanara-maso sy anijerijery tsara ny manodidina, inona ny feo mandeha ataon-dapato, inona ny vaovao ataon-dapato. Fa raha toa mantsy izy ireo ka nisonanina fotsiny teo amin'ny seza fiandrianany teo, moa mahalala kory izay resaka ataon'ny olona ao an-dalantsara ao ve? Moa mahafantatra kory izay teti-dratsy mikotrika aminona ny vahoaka an'Andriamanitra? Fa fantatsika tsara fa na i Mordekay azy teo amin'izay nanomanana ny Estera ho vadin'ny mpanjaka, herintaona izy no niaritra tao ivelan'ny lapa tao foana ny andro izay fandaminan'ny tompo an'ity zanany vavy ity. Ka tahaka izany koa tsika ry havana eo amin'izay maha-kristianina antsika, mila mahiratra tsara ny saina, jery tsara ny maso, mamantatra tsara ny tontolo maha-kristianina antsika, indrindra ianao efa nandray ny fahamasinana avy amin'ny fanahy, tsy mitomomoem-poana, fa izany le mampiavaka antsika amin'ny olon'izao tontolo izao. Eny amin'ny fiarahamonina isan'andro isan'andro eny, izay le mampiavaka antsika, mahalala ny zavatra rehetra, tsy azo ny olona ambakaina. Eny tsy azo n'izao tontolo izao hiadaladalana sy hanaovana hafetsena aza ny kristianina. Eny amin'izao tontolo izao eny afaka mangataka amin'ny tompo sika maha-kristianina antsika mba omen'ny tompo antsika trano izay ilayntsika eny amin'ny fiainan-davanandro eny. Ohatra, raha hividy zavatra tsy mba fividinao mihitsy ianao, mety misy ayaho aminao hoe sao dia zavatra ratsy no ho raisiko eto, sao dia zavatra mora simba. Angatao amin'ny tompo izany, dia omen'ny tompo zavatra maharitra sy mateza ianao, fa tsy sodokan'ny hitan'ny maso tapahitana fotsiny hoe tô tsara izy izany, tô mahafinaritra, fa omen'ny tompo fahazava-tsaina ianao, mandinika tsara ny zavatra vidinao hoe manahoana ity zavatra ity, ty ve le maharitra, ty ve le tsara. Manambary izany ry havana fa ny tompo manavaka foana ny zanany,
dia ataon'ny tompo miavaka tokoa ny manompo azy sy ny tsy manompo azy, hoy ny soratra masina. Kanefa izany rehetra izany ao anatin'ny fahatahorana ny tompo tokoa no anatanterahana azy. Ary indrindraindrindra tsy ho adinontsika ny mahamaritirantsika ihany koa manoloana izany fahafenon'ny fanahy hitarian'ny tompo antsika izany amin'ny fanamasinany. Raha mijery n'ilay apokalipsy toko 7 teo mantsika, toko 9 teo mantsika riavana, dia hitantsika ao amin'izany 7 izany ny fitarian'ny tompo antsika hoe maritiora daholo ny kristianina rehetra. Saingy tsy maritiora tahaka ny fieverana maro azy hoe tsy maintsy ho faty tahaka ny Rasalama tamin'ny 14 Aogositra 1737 teny Ambohipotsy, izay mora tantaraina, mora lazaina, mora ambara fa mafy ny fiantraikan'izany, ary atao hoe tena akavitsiana ny kristianina aharitra ny amin'izany hoe famonoana zany no ny amin'i Jesosy Kristy, fa i Rasalama no taratra ilay famonjeny Jesosy Kristy atsika. Dia Jesosy Kristy raha teo izay niaritra ny fahoriana rehetra hatramin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ry hava-malala rehetra amin'ny tompo, ahirato tsara raha ny masontsika, ny masom-panahintsika, ahalala ny tontolo misy antsika, satria mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity no ametrahan'ny tompo antsika. Kanefa efa nataony tsy ho namana izao tontolo izao isika, fa mijoro amin'ny maha-kristianina antsika, tsy ambakain'izao tontolo izao, tsy azon'izao tontolo izao rebirebena, eny tsy azon'ny satana adaladalaina amin'ny fomba ratsy ny tsony, fa efa mijoro amin'ny maha-kristianina antsika isika. Izany ny fitondran-tena sy fahaiza-miaina ho an'izay no hamasin'ny tompo araka ny teniny. Fa ny faharoa dia ity: tsy vitany hoe mahira-tsaina eny ianao, mahalala ny zavatra rehetra ary mahay. Kristianina daholo angeny mahay rehetra eto amin'ity firenentsika ity. Tsy vitan'izany fa misy asa takian'ny tompo aminao, ary izay raha teo mahatompo azy. Izay ny mahafiangonana antsika. Rehefa mahiratra ny sainao dia ianao mihitsy no ilain'ny fiangonana, mandehana miasa ho vavolombelon'ny fahamasinana ianao. Izay ny fitondran-tena faharoa takiana amintsika eto: miasa ho vavolombelon'ny fahamasinan'ny tompo. Ary izany no nataony Estera. Rehefa nanaitra azy Mordekay dia tsy maintsy nihetsika Estera hoe inona ary no atao, na dia tsy anjarako aza no miseho eo amin'ny mpanjaka, arak'ilay vakiana nazavainy vaky teny antsika teo mihitsy hoe fa isaky ninona ry zavo no mahazo miditra ao an-dapa. Tsy mbola anjarany Estera akory, kanefa na dia vadin'ny mpanjaka azy izy dia voakasika izany lalàna izany koa, tsy mahazo makeo amin'ny mpanjaka. Kanefa noho ny mahavadin'ny mpanjaka azy dia sa izy nijoro vavolombelon'ny fahamasinana izay efa nataon'ny tompo tao aminy, nanambara tamin'ny mpanjaka ny fisiny izany fikotrehana famonoana ny jiosy izany. Ary rehefa fantatry ny mpanjaka izany dia ny mpanjaka ihany no nanome asa ny Estera vadiny sy ny tandapa rehetra anao izay isamborana ny amana. Ary raha mamaky ny tantarantsika dia ny hazo izay saika anatsatoana ny Mordekay ihany no nanatsatoana ihany koa ny amana, ka namono ny mpanjaka azy araka ny baiko. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo, rehefa miasa ho vavolombelon'ny fahamasinana isika, satria efa manana fitondran-tena tsara vokatr'izany fahamasinana omen'ny tompo antsika izany, dia mahalala izay rehetra tokony ataontsika isika ao amin'ny fiangonana. Tsy baikona intsony, mahalala izay tokony atao, fandaminana no arahana. Fa efa mahira-tsaina daholo ny kristianina rehetra izay manana ny fanahy, mahalala ny tokony atao, fampandrosoana ny fiangonana. Indrindraindrindra amin'ny fotoana fahakalazana ny alahadin'ny maritiora toy izao, mba ahoana reny fihetseham-pontsika ny amin'izany mbola mahamaritiora izany. Fa ny fiangonantsika mantsy dia tsaroa fa fiangonana maritiora ny fiangonana FJKM, ary avy amin'izany mahamaritiora ny fiangonana misy antsika izany indrindra no hitariana antsika ankehitriny
mba aneo mandrakariva zany mahazanaky ny martiorantsika zany, ary aza mialokaloko aminay zanaka aza fa asio mihitsy hoe maneo ny mandrakariva ny mahamartiora ahy, satria hatramin'ny farafofonaiko no anompokony tompo. Tsy voatery hoe maty martiora zany, fa rehefa tonga amin'ny fotoana hafatesako ny mahamartiora dia izao, efa maty ny fahotana ka natsanga ny Jesosy Kristy indray ho amin'ny fahavelomana mandrakizay noho ny amin'ny filazantsara izay notoriako sy nambarako mba hamonjena ny hafa ihany koa fa tsy ho an'ny tenako ihany. Ary jereo tsara fa ry Rasalama dia noho ny amin'ny Kristy no nahatonga azy nijoro tamin'ny finoany hatramin'ny fahafatesany, dia miampita aty amintsika ihany koa hoe noho ny nataon'ny Rasalama sy ny namany ihany koa no mahatonga antsika hijoro hatramin'ny fahafatesantsika ny amin'ity finoana ity, ka hatramin'izay fijona vavolombelona faran'izay madinika kely indrindra azy dia tokony tsy ataontsika ambanin-javatra zany. Entsika teo ny ohatra nataon'i Jesosy Kristy tao amin'ilay Luka 12, milaza izy ny amin'ny eo amin'ny 5 sy ny 9 dia milaza izy ny amin'ireny hoe tsintsina moa dia karazana fody ihany amin'ny vorona aty amintsika, dia ireny aza dia ny tompo no miantoka azy. Ireny tsintsiny ireny aza dia tsy adinoy ny tompo na dia iray akory aza. Maika moa isika izay efa nanaiky an'iray ny fahamasinany tao amin'i Jesosy Kristy ho afony aiza indray, satria efa mitovy aminy amin'ny fahamasinana izay efa nomeny antsika amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Koa amin'ity aladiny martira ity ary havana dia andeha isika hiatrika trany ny adiny martira, dia ny martira izay miezaka mba hijoro amin'ny finoana dia toy izany koa isika ankehitriny, mijoro mandrakariva amin'ny finoana, fa mazava ny teny fanevantsika hoe miorena tsara aza miova. Fa raha mahatateraka izany sika dia masina mandrakariva ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo no ilay fanahy masina mitoetra ao anatintsika tsiraray avy. Dia mahereza ary martira rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra hoentintsika mankalaza indray ity alahady ny martira ity amin'izao taona 420 izao. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra mandrakizay ho amintsika rehetra koa ny teniny. Amen. Tsika hivavaka. Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitra, velona ianao ka manaiky teny aminay tamin'ny alalan'ny mpanomponao, manambara ny vaovao mahafaly ho famonjena ny vahoakanao fahiny zany teo anoloana izay firehetan'ny fahatezeran'ny fahavalo, kanefa koa hitantaratra tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana ny firehetan'ny fahatezeran'ny fahavalo manoloana ny filazantsaranao Andriamanitra, dia ny vaovao mahafaly nentina ho an'ny malagasy. Tompo Andriamanitra eo, mazava tsara ny teninao, fa misy tokoa olona
zay mahafoy tena mba hiaro ny fahamarinana. Fa fantatray mazava tsara koa fa ianao rery an'ny fahamarinana Jesosy Kristy. Fiangonanao dia mbola mitory zany fahamarinana zany hatramin'izao, satria no tafianao hery tsy azon'izao tontolo izao rebirebena intsony vahoaka kristianin'Andriamanitra, fa ianao nefa nitary-dalana tamin'ny alalan'ny teninao zay nanorona finoana matanjaka aty anatinay, dia finoana tsy azo ozongozonina ka nanivavahadiny fiainany tsy taza tsy maharombaka azy. Sotranao Andriamanitra fa teo anoloan'ireny sedra maro samihafa ireny zay fanotarianao anay tamin'ny alalan'ny teninao ka nampafatarinao anay, no azonay lesona ihany koa ka hijoronay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mba hiainanay tokoa ane zany teninao zany Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra no mamaly ny fahavalonay, izay kosa hangina. Amin'ny endriny maro samihafa Tompo Andriamanitra eo dia mbola mitrotrika fanapotehana ny fiainan'ny kristianina satana fahavalonay. Mahatokony herinao zay Tompo tsara indrindra, fa ianao tokoa no miady fa izay dia hangina eo anoloan'ny fahavalo. Ifanandresy zao rehetra zao hatramin'ny fahafatesany ianao Jesosy Kristy, dia raina mandrakizay ny anaranao, ary ny herinao tsy toany mbola ho amin'ny fiangonanao hampijoro anay ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana toy ny maritio anao. Tompo Andriamanitra eo amin'ny fanetretena feno anoranay ny fiainanay tsiraray avy ao am-pilatananao fiasan'ny fahamarinana, ka mba hanehoanay ny tena voninahitry ny anaranao, fa ho fanasina sy fahazavanao amin'ny firenena, ary ny rainao amin'izao tontolo izao ny fiangonanao, mba hanambara ny vaovao mahafaly. Tompo Andriamanitra eo mamelana ankehitriny mba hivavaka ho an'ny asan'ny fiangonanao rehetra. Zany asan'ny fiangonana zany Tompo Andriamanitra eo dia mifototra amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ianao ane ampahery ireo tompon'andraikitra ra-pivavahana rehetra eto amin'ny firenenay, ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, tarian'ny filohan'ny FJKM izany sy ny birao mpiandraikitra foibe miaraka aminy, mpiandraikitra foibe rehetra, ny président synodaly isan-tokony, ny birao rehetra miaraka aminy, ny fitandremana tsirairay avy zay mandrafitra ny FJKM manontolo, ao ny mpitandrina sy ny birao miara-miasa rehetra, ny fikambanan'ny loolona sy ny diakona rehetra, raha manana andraikitra rehetra eo amin'ny fiangonanao Andriamanitra mivavaka izahay, aneo ny voninahitra aro vavolombelona mahatoky ane izahay tompon'andraikitra rehetra. Hitari-dalana ny fananao masin'Andriamanitra mba hanatanterahana ny asa fanompoana rehetra miandry ny fiangonanao, ka mba hamirapiratra ny voninahitra ao Andriamanitra, satria velona ianao, velona ny filazantsara, ary velona mandrakizay. Vavaka manokan'izay ry Tompo Andriamanitra eo ho an'ny filoha sy ny birao ary mpikambana rehetra ao ny komity fanorenana ny tsangambaton'ny martiora, eo koa ny mpiara-miasa mahatoky, ny vehivavy zandrin-drasalama rehetra. Tompo malalo, hitany masonao ary fantatrao fa mbola misy tokoa no mijoro sy mitarika ny amin'ny asa samihafa zay tanterahana eto anivon'ny fiangonanao. Manokana amin'izany Tompo, ny fampahatsiarovana ny finoan'ny martiora dia ny tantara rehetra izay mipetraka nandalo teo amin'ny fiainan'ity firenenay ity, satria dia nateraka ny filazantsara ny finoan'ny malagasy. Tompo, misaotra noho ny fisian'izany komity izany, ianao ane ampahery, ianao ampijoro ary androtsaka ny fahasoavanao hanatanterahana ny asa rehetra zay mbola miandrotroa, fa tsy ny fampatsiarovana zay mety ho tantarany martiora sy ny finoany ihany, fa eo koa ny asa izy tamaso
izay efa napetraka ny synode lehibe FJKM dia nifototra afitrasa tsangambaton'ny martiora rehetra tanterahana eny amin'ny kolejy teolojika Ivato. Trotronay ambavaka Tompo Andriamanitra eo ny tsangambato manaraka izay tanterahana ankehitriny dia ny kianja filalaovam-baolina natao hivorin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany koa izany. Mbola tsy tanteraka, mbola tsy efa izany Andriamanitra Tompo, fa mba ho tafianao hery ny vahoaka kristianina omenao ny fanahin'ny fahafozana mba hatanteraka izany hatramin'ny farany ka anehoanay ny voninahitra ao. Efa nampiasainay izany kianja izany Andriamanitra teo amin'ny fivoriam-piangonana samihafa, kanefa kosa betsaka ny fitaovana ilainay. Eo ny lafiny ara-bola izay ankinany raharaha koa amin'izany. Mangataka izay Tompo Andriamanitra hoe tsehiny ny fananao masina ny vahoakanao rehetra ka androtsahanao ny fahasoavanao anatanterahana ny asanao. Fa vavolombelona ny tantara ireny asa samy hafa ireny ary dia mangataka hery sy fahasoavana avy aminao zay. Tompo, ka eo ny vahoaka kristianina rehetra ao anatin'ny fahasairanana, eo ny fahantrana misy aza tena fahadirany novana mihitsy. Jery manokana ny vahoaka ianao Andriamanitra, ampahery sy taridalana ary tsy hodo iso amin'izara ny tsirairay avy, fa ianao ilay manankarem-pahasoavana, fa an Jehova ny talitra izay rehetra ho aminy. Tompo Andriamanitra eo natao ny asa rehetra, ny fikasana tsara rehetra eo amin'ny fitandremana tsirairay avy, dia angatanay ny fampaherezanao mba ho tanteraka tsakany sy andavany ireny dia ho voninahitry ny anaranao. Tompo, tsy feno ny tonom-bavakay, sitrakay raha mbola faranana izany amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy ny mpianany fahizay, manao hoe Pifaliana riavana no ambonantsika nira voalahatra hiara-mitsangana isika.
endre manahoana ny fitiavana nason'nyray ho antsika dia ny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalalantsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Amen. Andeha nambarany fontsika ny tompontsika riavana fanakam-pinoana lalana faharoa eo ambony antsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao zany manao hoe ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahalina izao tontolo izao, no ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia ny mahatanyanitra izy, ary natao fanamaso fahamariny fitsika, dia tonga olona izy, no manatanana Jesarina ny fanatanantsika, tamin'ny nanapaham-po nitsaka tamata amin'ny andro fahatelo ary izay misoratra izy, niakatra ao an-danitra izy ary mipetraka ao an-tanany ankavanana iray, avy any
dia mbola ampimona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firasantsika ao anatin'ny fanamasina. Dia toy izao indray ny raharaha eto anevo ny komity fandrenana an-tsangambato ny martyra. Ny voalohanteny ry havana dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe no ny amin'ny fantanterahana izao alahady natokana ho an'ny martyra eto anevo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao izay ombony antsika amin'ity toerana ity. Fisaorana feno koa ny atolotra ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady ny biraom-piangonana ianareo diakona sy loholona ny mpiara-mivavaka rehetra indrindra fa ianareo antoko-pira izay nanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ity alahady ny martyra ity. Voninahitra amin'izany dia ao an'Andriamanitra irery ihany ao koa nefa isika na matapaka mpiara-mivavaka rehetra. Saorana manokana ny mpikirakira ireo marika teknika rehetra ireo mba hahafana mampita izao fampopifavahana izao mba voaraintsika eo anivo ny tokantranontsika tsirairay avy isaorana feno izany ry havana ny teknisianina rehetra. Dia matoky izay fa Andriamanitra manankarepasaovana mbola ombantsika rehetra hijoroantsika ho tena vavolombelona satria mila manamasina ny tenantsika isika ho hitan'izao tontolo izao fa irak'Andriamanitra ary vonina hijoro vavolombelona ho martyra velona ho vakian'olona mandehandeha hitoriana ny filazantsara ry havana. Ho vakiako ty afatra ity dia ao anatin'ny afatritsika no andray izay tena raharaha-mpiangonana sy raharaha iankinany KFTM izany. Afatra avy amin'ny komity fandrenan-tsangambato foibe FJKM. Ianareo no vavolombeloko Jehova sady mpanompoko izay efa novidiako araka ny hita ao amin'ny Isaia 7:7 ny andininy 10. Ry havana ho amintsika hatrany anie ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy ny fampiraisana amin'ny fanamasina. Ity taona 420 ity no niarahantsika fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara rehetra nahita ny asa mivantana notarian'ny komity fandrenana an-tsangambato ny martyra izany ka nafahatsika nanoe ny finoantsika tamin'ny fanitsahana ny teny amin'ny toeram-panomanana ivato izany tamin'ny taom-baovao tamin'ny 1 janoary teo ny kianja izay anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary natao mihitsy araka ny efa nampitaina tamintsika matetika izany fa afahantsika miombona amin'ny fampopifavahana manao fanatanjahantena amin'ny endriny maro samihafa ifitany masontsika izany mbola tsy vita ny kianja nefa koa izao no afatra ry havana manamasina ny tena ny mpino dia endaotsika mba iombona indray mbola anatanteraka io asa io asa iombonana ny famitana izany kianja izany betsaka ny tolotanana irinay mba ifanoratsika na itsika tsirairay avy isam-batan'olona izany ka mandreny antso resy lahatra fa mila manotra izay ananantsika isika na ny fitandrema na ny sampana sampanasa hatrany amin'ny synodam-paritany isaorana fendro ray aman-dreny ao anatin'ny foibe FJKM izay mitaridalana ary manoana tanteraka ny asa satria efa nekena teo anivon'ny synoda lehibe izany ary nekena teo anivon'ny mpiandraikitra foibe amin'ny isanambaratonga sy amin'ny fotoana rehetra. Dia matoky izay fa tsy hanao antso any anefitra ry havana fa mba hiazakazaka ianareo ka hanolotra ny rakitra ny amin'ity alahady ny martyra ity izay atena ao amin'ny foibe FJKM varavarana 7:7 riana 5. Misy kanty azo anaterantsika izany amin'ny anala ny BFV fa mba isahirantsika ry havana aka izany any amin'ny riana 5. Asa hijorona vavolombelona izany ary itokisanay fa raha amin'ny tonga ny amin'ny janoary 2022 dia mbola ho hitantsika indray fa tsy nihitantsika tamin'ity taona ity no hitantsika fa isy asa mandroso eny amin'izany toerana izany. Ny akaiky indrindra izay anentanana sy antsonantsika ry havana dia ny alimbavaky ny martyra. Ny alimbavaky ny martyra izay ho tanterahana etsy amin'ny FJKM Ambatonakanga. Fanao isa-taona izy io fanezaka izay komity mba hampivondrona antsika rehetra akoatra ny fiangonana valon'ny martyra izay efa nanaovana antso dia isaorana feno fa misy ny fiangonana izay efa nanaika ifanotrona amin'izany. Raha izao tsika vao nandray ny antso mbola misy ny 3 andro imanantsika ampo atsaina mpanary havana andao iombontsika manomboka amin'ny 9 ora sasany izany alimbavaka izany faranana amin'ny 5 ora sasany maraina. Efa miomana amin'izany ny fitandremana andray ny amin'ny sakafo sahaza nafanana ny vatantsika fa ny anafanana ny fanahintsika kosa dia momana fatratra ny tanora vao ambonina mpamarinana hanolotra tantara ho antsika ilay mitondra ny hoe andro farany. Mampandiny tena antsika izany tantara izany. Ao ny tanora vao no zato eborona hitondra antsakira
Ankoatr'izay ny fanentanana maro samihafa, ny tanora vao toerana koa dia toy izany, ka mbola antsony sika ry havana anatevina izany. Dia izay ny afatra sy ny asa miandry ry havana, mananteny izay fa ho vonintsika arandamina ny fotoanantsika mba hifanotrina indray. Dia isaorana feno Andriamanitra ny asa vita rehetra ho voninahiny, mbola kasaina mbola atolotra ho voninahiny, ny fanorantenantsika koa mbola voninahiny, dia ho azy rehetra ny anisan'ny voninahitra izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny maro-panorantena hita maso sika ry havana dia nindrakitra ny hira izay voalahatra ny fandarana no ataontsika tsarovo mandrakariva fa ny mpanome fifaliana no tian'Andriamanitra ho raisindray aman-dreny diakoneny atoerany izany anankiray ihany nindrakitra ataontsika eto. Zato ny andinin'ny fahaefatra izay hitantsika ao amin'ny fandarana ho fanolorana ny rakitra hitsangana isika. Isaorana ny tompo Andriamanitra tsy to ilay mpamonjy izao tontolo izao, nanomeny Jesosy Kristy ary mampiray antsika noho ny asan'ny fanahy masina amin'ity fotoana ity. Izy ane hitany-dalana antsika mandrakariva mba ho vavolombelona mahatoky tokoa, fa izany moa ny martiora ary hatramin'ny farany izany, hatramin'ny fahafatesana izay fantarihan'i Jesosy Kristy tompo antsika maharitra hatramin'ny farany. Misaotra antsika rehetra ihany koa ry havana ny amin'ny nahafahantsika ny ombona tahaka izao ny amin'ny fandavan-tena antsika rehetra, fa eo ny ady tsy ny andraikitra kanefa kosa zava-dehibe amin'ny tompo ny fandavan-tena sy ny fitiavana nasehoantsika ho voninahitry ny anarany, dia mampahery antsika hatramin'ny tompo tonga antsika ho tena martiorany Jesosy Kristy ary martiorany finoana. Amarana ny fotoana isika izao ry havana, ny hira izay voalahatra amin'ny fandarana ataontsika hira faneva ny azakazaka masina, dia vita izay dia apetraka ny tsodrano aorian'ny tsodrano anao hira anankiray tsika
dia nira fa 720 720 ny andininy voalohany ihany 720 ny andininy voalohany ihany dia ary hitsangana isika amarana ny fotoana. Riavana nitsodrano tononina amin'ny anarany. Fa Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondro lehibe ala tamin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahanao io masony, mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. See
ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Isarantsika ny tombon-javana afaka niaraka ny omina isika tao anatin'izay fampivavahana izay dia isarana ihany koa ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Manome fotoana anao izay ho manaraka indray. Veloma tompoko.